faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny ataontsika androany indray rakizy dia fanontaniana momba ny Krismasy. Andesika hanao fanontaniana momba ny Krismasy. Tia ilay fanontaniana momba ny Krismasy efa nampanantenaiko anao tamin'ny farany. Manantena fahita ny valiny rehetra. Manantena toy izany koa. Ny Krismasy dia fankalazana ny tsingerinandro nahaterahana dia ny andro nahaterahan'i Jesosy Tompo. Isan-taona dia mankalaza ity fety ity ny olona maneran'izao tontolo izao. Izao koa dia manao izany. Faly hafa teraka ilay mpamonjy izao tontolo izao. Rehefa teraka Jesosy 2000 taona lasa izay, dia nisy anjely tonga tamin'ny misasakalina, ary hoy izy tamin'ny mpiandry-ondry izay niambina ny ondriny. Aza matahotra, manana vaovao mahafaly ho anareo aho. Mifaly, ny mpamonjy niteraka ho anareo ao an-tanànan'i Davida. Izy no Mesia, Jesosy Kristy ilay Tompo. Ahita zazakely voadidina lambanjaza sy mandry eo amin'ny finanam-bilona ianareo. Ary nisy anjely maro niseho tampoka ka nanao hoe voninahitra ane ho an'Andriamanitra, teraka ny mpamonjy. Tena tia an'izao tontolo izao Andriamanitra ary tena tia anao tokoa. Hanomboka ny fanadinana Krismasy amin'izay isika. Omeko 2 isaky ny fanontaniana ianao dia misafidy iray amin'ireo. Iray ihany anefa no marina. Azonao ataony manoratra ny valiny marina raha fantatrao izany. Andeha hanomboka isika. Vonina ve? Taiza Jesosy niteraka? Betlehema sa Egipta? 2. Iza no anaran'ny renin'i Jesosy? Sara sa Maria? 3. Inona no asan'i Josefa? Elektrisianina sa mpandrafitra? 4. Iza no nilazain'ny anjely fa teraka ilay mpamonjy izao tontolo izao? Azonao ataony mandefa ny valiteninao amin'ny alalan'ny mailaka. Na koa raha manoratra aminay ianao, aza dino ny mametraka ny taonanao sy ny adresy andraisanao ny valiny. Tena mahafinaritra izany. Avy hatrany dia hanao izany aho. Torohevitra ho anao. Raha manana Baiboly ianao, vakeo ao amin'ny Luka 2 izay ahitanao ny tantara nahaterahan'i Jesosy. Ny valiny rehetra dia voasoratra atao amin'ity andininy ity. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.